Ampitiavana indray tompoko lasy tompoko avy ny tsy tiako ny tokantranonao amity ariva ity manasanao ihany koa izay eto amin'ny fahitalavitra madv anaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany nanao tatitra ny asa tanterahan'ny gouvernemanta sy ny fitondram-panjakana ny ministry ny kolotsaina Ramatoa Voanalaroa Irandrianarsoa nasiany teny tamin'izany ny resaka famatsiana herinaratra ary koa ny fiarovana ny tontolo iainana indrindra eo amin'ny fanatsarana ny fitrandrana ny alaonko. Nanao tatitra tamin'ny mpanao gazety ireo asa izay tanterahan'ny gouvernemanta androany maraina Ramatoa Voanalaroa Irandrianarsoa ministry ny kolotsaina sady mpitondra teny gouvernemanta malagasy teny amin'ny tranom-bokim-pirenena teny Ampefiloha. Nasiany ministra teny manokana nandritra ity tatitra natao tamin'ny mpanao gazety ity ny famatsiana jiro indrindra fijerena ifotony ny olana misy eo amin'ny orinasa Jiramana. Naroatra mitsidika ny tohodrano ihany koa izy izay isotonana jiro amin'ny alalan'ny orinasa Jiramana ny barrage hydroelektrika ary nampanantenany mponina ihany koa izy fa tsy miasa fambolena fotsiny ihany no anaovana fanomezan-tanana fa maro dia maro ireo zavatra afaka anampiana ny vahoaka ka miresaka an'izay Jiramana izay ihany tsika dia raha eto ihany koa milaza efa nijery fotony ary nijery akaiky koa amin'izao fotoana izao ny ministra misolo toerana ny ministry ny énergie teo aloha ny approvisionnement en gasoil izay raha miasa amin'ireo mpamatsy an'ireny solika ireny ao ihany koa ny fijerena akaiky ny entahana machine izay mahatonga nyity fatapahan-jiro lava matetika ity dia efa nojerena ihany koa ny fanafarana ny makasika ny pièce de rechange ary efa napetraka mazava amin'izao fotoana izao ny plan de financement ahatongavantsika amin'izay fiverenana tanteraky ny jiro eto Madagasikara izay ka hijerena ihany koa ny vahaolana maharitra dia misy ihany koa fijerena déplacement na groupe ho an'ireo izay toerana tena mila an'izay famatsiany jiro farany izay maika izay. Nanapa-kevitra ny andraran'ny fanapahana ny alaonko ny gouvernemanta ho fikajiana ny tontolo iainana indrindra eny amin'ireny sisin-dranomasina ireny manazava ny anton'izany mitondra teny ny gouvernemanta. Tady ny fomba rehetra ampitsarana ihany koa ny fanombana ny tontolo iainana ihany koa ny fitondram-panjakana noho izany dia noho ny tsy ny lalàna mandrara ny fitrandrahana ny mangrove amin'izao fotoana izao dia nandray fanapahan-kevitra ny ministera isan-tsokajany ary noresato anatin'ny filan-kevitra ny gouvernemanta izay fanapahan-kevitra izay fa hatsahatra ny fitrandrahana an'io mangrove io manerana ny nosy satria dia anisany manimba dia manimba ny tontolo iainana ary misy mihitsy aramoa ny manolo-ponenana amin'ireny toerana ireny. Nanamafy koa ny mpitondra teny gouvernemanta fa miomana amin'ny asa fanatanterahana fampihavana pirenena fitondram-panjakana sainga filohan'ny repoblika no mariparitra sy hanome ny andinindiny momba izay. Notsim-piandra Ramatoa Voanalaroa Irandrianarsoa ihany koa ny fanomezana sakafo mamy am-poana ho an'ny ankizy 2 arivo sy 3 alina any Atsimo.